Zay loatra rapitso mikasika ny hoe zay zany teneniko asana inona no hafatra apitainao ampanala fanadinana dia ny hafatra apitaina ampanala fanadinana zany amin'izao dia zao aoka nareo hotony fa zahay dia efa tena mitandrina n'izany sécurisation tsy siny zany fitesuse zany aoka tsy ho voafitapitaka na ny ray aman-dreny na ianareo tanora le te hahazo baka moramora fotsiny zao angamba dia hoe nde hividy sujet fitaka fa aoka nareo tony fa ho hitanareo foana zany sujet zany amin'ny latsinainy marainy ka dia sady mitsodrana anareo moa mbola ataoko zany amin'ny anina no hoe aoka ho tony ary aza dia mety ho voarevirevy fa ataovy ny révision faraparany zao aza mikorotana zany saina fa faraparany zao dia atao vampitoniana ny révision. raha mato ministra izay moa zany ny baccalauréat faraka ny voalaza ty repindoana ny baccalauréat dia anisan'ny manamarika ny fiainan'ny olona mihitsy ka noho zany aorina n'io baccalauréat io raha ny isa zao ahitana fitombona hatramin'ny 900 ny hoan'ny ty taony ty miamitombo hatrany ahoana ny fandraisana nireo mpianatra ireo eny amin'ny université so afaka fotsiny ny baka nefa makaiza rehefa avy eo marina tokoa zany fa dia mitombo isa-taona ny mpianatra afaka baka hanohy amin'ny fampianarana ambony amin'ity taona ty o zay nao teo marina zany eo amin'ny 900 eo zay ara nidikidina tamin'ity nidikidina zay zay tamin'ity satria ny eo amin'ny teknika zany somary nidina kely ny isan'ireo mpanao baka teknika fa isa-taona dia efa manakaiky any amin'ny 100 ny fiakarany hoe ny tany mpianatra miditra eny amin'ny afaka baka ka teo eny amin'ny anjerimanontolo izany dia fantatsika nefa fa infrastructure d'accueil moa ny filaza azy amin'ny teny frantsay eny dia tsy aharaka velively ny fitombony isa-taona ohatran'io izany nefa nakana ny fepetra hoe ahoana ny gestion de flux moa filaza azy keo hoe mba hampidirana an'ireo mpianatra ireo dia efa misy ny test de niveau isan-karazany fa ny université kosa ny ministère ny fampianarana ambony sy ny fikaroana ara-tsiansa dia efa nanao an'ilay stratégie na politique lay hoe université de proximité mba ialana tsikelikely amin'le hoe fivangongony sy hoe mba hitovizany mpianatra ka na ny mpianatra avy any lavitra any aza dia mba hahazo an'izany fampianarana ambony izany zay nanaovana le hoe université de proximité zany hoe décentralisation moa zany io efa nisy ny décentralisation taloha hoe le université cure amin'ny filaza azy fa amin'izao ndray dia tena hoe mandeha any amin'izay région arakaraky ny zava-misy eo amin'ny région zany satria mifanaraka amin'ny LMD koa izy io hoe inona ny filaniny any amin'ny région anankiray arakarak' izay zava-misy tissu économique na social misy ao aminy eo ka amaly izany filana izany ny fampianarana omena an'ireo tanora ambony omena an'ireo tanora ka dia mba hanatona any zany ny fampianarana ambony amin'izay mba mitovy zay za mako andrimatoa tsitoaina dia tena mino tanteraka convaincu tanteraka resy lahatra fa ny décentralisation amin'ny lafiny rehetra no fototry le fihavanam-pirenena satria rehefa mahazo ohatra hoe fahasalamana fitsaboana mitovy fampianarana mitovy fampianarana ambony voka-pikaroana ny rehetrarehetra dia tsy hisy lonolony amin'ny samy malagasy fa samy mba mivoatra arak'izay daholo dia io zany ny raisin'ny ministère anay zany dia tsy tara amin'izay fa dia nasiana atao tsikelikely zany tsy vitandray andro fa tsy maintsy manomboka anao dia efa misy ohatra zao any androa ihany any vatovavy fitovinana atsimo atsinanana ambatondra any loatra mangoro ny atsinanana sy any tasy zany rehetra zany dia mandeha manahoana ny lentan'ny fampianarana sy ny diplôma avoakan'izy ireny ny lenta moa dia université satria olona mpampianatra mpikaroka avy amin'ny enseignement supérieur ihany no mampianatra an'ireo fa tsy sainatria hoe olona tsy manana lenta amin'izany satria fampitoviana lenta ny fampianarana ambony ireo fa sao dia misy meritreritra indray
tsy mitovy tsia tena satria manaraka ny fenitra zany zay fampianarana omena amindreo fa tsy misy ndray tena hoe tsy mitovy ka ny diplôme moa dia ny université zay ohatra hoe ny Antasy zao dia ny université ny Antananarivo no manome ny diplôme, ny any Androy zao dia ny université ny Tuléar no manome diplôme ary misy mpampianatra ny université ny Tuléar mandeha any Androy mandeha any Fort-Dauphin ny avy ety Antananarivo ohatran'izay moa ny ataonay mpampianatra pikariko io samy mandeha Mato-Ministra ny zavatra hita raha ty université ty dia maniry ohatry ny anana ny université amin'izao fotoana zao efa lasa université pokotany ary ny université privé agréé par l'état homologué par l'état inona marina ny tena marina satria betsaka ny ray aman-dreny voafitaka sy ny mpianatra voafitaka amin'ireny marina zany ary so ihany misy ny ty fandarana ty fa efa miteny ihany moa zahay ombeny momba an'ireny fa androany zany dia mbola averiko fa noho ireo le hoe misy tsy tafiditra any amin'ny université dia maniry ohatrany anina tokoa ny sasany dia manao fitadiavam-bola fotsiny ny sasany moa dia tena hoe andray antanana an'ireo mpianatra ireo ka zay dia lazaiko eto fa tsisy afaka tsisy tsony zany hoe agrément zany na hoe homologation zany raha ny fampianarana ambony no resana fa habilitation zay ny ministère ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansy zany no afaka hany manome an'izany habilitation zany io zany dia misy procédure misy étape mametraka ny boky misy ny offre de formation iza daholo ny mpampianatra manahoana misy zavatra be dia be jerenao zay vao omena ny habilitation dia reo manana ny habilitation zany no mahazo diplôme zay mifandraika tsara ekeniny any amin'ny fompianiko fa zay tsy manana dia tsy ekeny ka ireo hoe agrément homologation tsy habilité reny fa misy koa ny atao hoe accréditation monsieur citoyen satria rehefa miasa ela zany ao amin'ny 2 taona 3 taona eo le nahazo habilitation dia manao fitsirina any an-toerana ny mandeha any an-toerana mihitsy ny ministère ny équipe ministère mijery hoe aiza ho aiza tokoa misy tokoa ve satria voalohany amin'ny habilitation aloha dia mbola sur papier amin'le boky fotsiny jerena azy fa amin'ny accréditation dia tena jerena any toerana tokoa dia jerena zany ka raha tsy mahafeno fepetra dia mbola omena chance zany ireo école reo hoe fenoy zao ataovy ty dia amin'izao ndray zahay miverina dia rehefa tsy mahafeno amin'izay moa dia mito ny anaovana azy ka anisan'ireo zany lay ty le paramètre ty matetika mako mety efa saika antany an'izay ngambanao satria le paramètre dia malaza inona moa fa dia le hoe le paramédical le formation l'établissement zay mampiofana manome fampianarana ho an'ny sage-femme ho an'le ankizy teo sage-femme ho infirmier laboratin zany dia maniry ohatry ny anana ireo nefa tena saripady dia saripady ary ny tena zany dia mivarahotsana tokoa mahatompona ndraikitra moa hany ka izahay zany dia amin'ny mahasaripady azy dia atomboka ay aloha ity ary tsy maintsy manao an'izay zahay satria manjary tsy zay tena adidinay zany ka nisy volavola didim-panjakana décret zany zay nentinay tao amin'ny conseil de gouvernement zay nekendry zareo zany dia ny hoe hanaovana ny licence en science de la santé zany ho fanadina mpanjakana toy ny amin'ny baky io koa zay ho ataonay sala amin'le baky ny tenenina teo ny sujet zany dia atao any amin'ny toerana fa mety hoe vitsivitsy ka ny établissement na ny école na privé na public zay manomana an'izany mpianatra zay na hanana licence dia manao fanadinana miaraka fanadina mpanjakana azahoany an'izany licence science de la santé zany dia io zany dia tsy afaka manao an'io fa tsy hoe neny fanjakana sy ireo le privé na azo habilitation ka eto zany dia ny antony zay moa andrimatoa citoyen dia hoe mba hampiakarana ny kaly tao satria reo mpianatra tanora mivoaka avy amin'ireny école reny hoe horaisiny ny toeram-pitsaboana samihafa na privé koa io na public ka sady fampiakarana ny kaly tao ny fahaiza-manaon'izy ireo no indrindraindrindra fampitovian-jo
mba tsy hisy tsony le hoe itony a licence avy any amin'ny école privé ty licence avy amin'ny ry dia tsy atokisan'olona dia amin'izay eo fitadiavana azy zany a amin'ny dia mitovy izy ireo ka amin'ity taony ity no farany azahoan'ireo école privé paramètre ireo hoe manome diplôme avy amin'ny école fa manaraka manomboka amin'ny 2017 dia licence en sciences de la santé zany a omeny université n'Antananarivo université ny Fianaratsoa université ny Degosy ny sisa sala amin'ny baka koa zany hoe manofana olona izy hiatrika ny fanadinana ara-panjakana ahazoana ny diplôme zay zany mba azahoana le diplôme sy ahafahana miasa satria efa hoe licence moa zany licence pro zareo efa afaka miasa ho sage-femme zareo na infirmier zany zay zany no ataon'ireo école rehetra reo manofana olona ahazo ny licence de la science de la santé araka ny teneninao zay ka dia raha manto-ministra resaka kely tsika mikasika ny LMD nisy moa zany ny tany Tomasina izay atao hoe nandinihanareo akaiky ny mikasika azy io aiza ho aiza ny fampiarana azy io eto Madagasikara ary ny tena natao tany Tomasina reny andrimatoa citoyenne de tena zay hoe tombana sala hoe tombana hoe aizytsika zao amin'ity LMD ty satria io dia efa ny akabeaza moa dia anaovan'olona publicité zany hoe manao ny LMD ohatran'izao lasa publicité fa aiza ho aiza tokoa inona ny tena dikany dia aiza ho aiza dia nanao tombana zany zay ary tany daholo ny tompona andraikitra rehetra na ny privé na ny public na ny privé na ny public zany ny jeren'izay aiza ho aiza tsika zao ary indrindra koa ny teny resaka momba le hoe employabilité zany hoe hanofana olona tanora avy hatrany dia mba hoe hahay asa ho azy na hiasa zany fa tsy hoe atao fotsiny ihany ny formation hoe anao an'izao dia anao an'izao dia anao inona rehefa avy eo ary zany indrindra koa ny anton'le université de proximité zany amaraparana ny dinidinika isika satro moa no tena iresaka lavabe eto tsy mbola nikity atsika mihitsy zao mikasika ny fikaroana nefa misy ihany koa ny zavatra zay tokony ho resahana fa angamba amin'ny fotoana manaraka tena ho resahantsika ny mikasika an'iny na izany aza misy sombony ihany eo amin'izay asa fikaroana zay zay nihitinao eto mikasika an'ity le hoe optimiste ity ny marina tokoa zany fa ny fikaroana dia mbola voale hafa koa ary na reny zavatra nylazantsika teo reny ary mbola misy n'izany université numérique zany hanampy ny mpianatra hiadina amin'le hoe fitombon'ny mpianatra satria le université numérique mianatra rery amin'ny tablette na ny any satria ao ny cours ao ny examen sy ny sisa manaraka ny teknolojia moderne teknolojia moderne zay ny tsy maintsy hoe mitrana wifi eran'ny université sy ny toeram-pampianarana ambony ST sy ny sisa ny fikaroana moa dia hoe hampipaka ny voka-pikaroana any amin'ny fampandrosoana any amin'ny vahoaka ohatra fotsiny zao reny le hoe IMVAVET centre fitoeram-pikaroana momba ny vaccin vétérinaire zay efa mitondra ny voka-pikaroana vaccine vaovao momba ny akoho sy ny sisa any ambanivohitra rehetra any izahay dia misy an'ity hoe l'optimiste ty moa zany revue navoakanay izy ty ao daholo ny zavatra momba nay indrindra fa ny amin'le hoe indrindra fa ny hoe ny fikaroana voka-pikaroana ny zavatra ny atao ministère satria ny ministère sy ny ekipa ao dia miasa isan'andro isan'andro hoany fampandrosoana manoana ny politika napetraky ny andrimatoa jaina herina jonary mampianina andeho any amin'ny fampandrosoana mba azahoantsika an'izany hoe Madagasikara mandroso sy miroborobo Madagasikara une nation moderne et prospère ary zahay dia isan'andro ary zahay satria tsy vita andray andro zany fa tsy maintsy misy an'ilay conviction sy ny volonté moa filazan'ny vazaha azy hoe hoe resy lahatra izahay ao ministère ary manana ny finiavana mba hiroso amin'izany fampandrosoana nyty Madagasikara ty zany nenay dia niasa ihany zay ny fanohananay an'izay politika mpanjakan'izay fa zay tsy mihaino zavatra afa-tsy zay asanay zay fa zay miteny izy dia valao hiteny fa miasa manginao nefa tsy angina tsony zay fa hampalalanareo matetitetika ary mbola vonina zany raha ohatra ny fiatso misy ny ilanareo anay hanazava bebe koa an'izany zavatra ataony ministère ny fampianarana ambony sy ny fikaroana ara-tsiansy zany
Ie, mamarana ny dinidinika isika isaorana ianao raha mato ministra nanaiky ho vahiny teto amin'ny kafe maraina tamin'ity maraina ity. Eny ary, mifanana ny fandaharantsika ny professeur Rasoazananera Marie Monique, ministry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana scientifique no vahiny teto, mirary soa an'ireo mpanao faradoboka rehetra amin'izao faraparany herinandro izao mialohan'ny atrehana ny alatsinainy, mirasa ady fahombiazana ho an'ny mpanala baccalauréat ho an'ity taom-pianarana 2024 ity. Mametraka ny mandram-piaona rasoanao amin'ny fanjoina ny televiziona malagasy. Viloma tompoko. Sotra tompoko.